araka an'izay efa napetraky ny mpanompon'Andriamanitra manomana izao fotoana izao izay hoentina amin'ity tapany faharoa ity dia mikasika ny olombovonjy sy ny lanitra. Alleluia. Fanontaniana mipetraka ety am-piandohana dia izao: iza marina moa no tena hiditry ny lanitra? Satria maro ny olona no mba maniry teo any an-danitra. Eny fa na dia mpiandro faty aza dia mihiry izy any ampiandra sapato hoe lanitra mangamanga ozy izy, iza ny tsy mba hoany ry anina ozy izy. Zany hoe iza ny tsy hoany, iza ny tsy hiditra any. Araky ny fiheverana zany amin'ira dia hoe ho tonga any an-danitra daholo mpivavaka rehetra. Fa eto dia hosoritana mazava tsara iza marina no tena ho tonga any an-danitra. Apokalipsy 7:7-8 bokony Apokalipsy 7:7-8 vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Apokalipsy 7:7-8. Fa hoy aho taminy: Tompoko, ianao no mahalala. Dia hoy izy tamiko: ireo no avy tamin'ny fahoriana lehibe, ary ny akanjony no sasany sy nofitsiny tamin'ny rano zanak'ondry. Alleluia. Eo amin'ny 7:10 dia misy fanontaniana mipetraka: iza moa ireo miakanjo akanjo fotsy lava ary avitaiza izy ireo? Fa hoy aho taminy 7:11, Tompoko, ianao no mahalala. Dia hoy izy tamiko: ireo no avy tamin'ny fahoriana lehibe, ary ny akanjony no sasany sy nofitsiny tamin'ny rano zanak'ondry. Alleluia. Mazava ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra na tsy ho hazavaina azy. Fanontaniana petraka: iza ireo miakanjo akanjo fotsy lava ireo izay mitsangana eo anoloany ny seza fiandrianan'Andriamanitra? Satria nisy anjely maro, nisy olona izay nanodidina ny seza fiandrianan'Andriamanitra eo amin'ny 1:10 manao hoe: ary ny anjely rehetra nitsangana manodidina ny seza fiandrianana mba miloa olona sy ny biby efatra, dia nikoka teo anoloan'ny seza fiandrianana izy ireo ka nivavaka tamin'Andriamanitra. Ary ankoatran'ireo izay voalaza ireo dia ireo miakanjo akanjo fotsy. Iza moa ireo miakanjo akanjo fotsy ireo? Ireo no olombovonjy, ireo no olona izay nandray an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny tena manokana, nibebaka niala tamin'ny fahotana, ary efa nibebaka izy dia nadio ny akanjo-panahiny, ary dia voalaza hoe tafy akanjo fotsy lava. Tsy dia le hoe akanjo anaovantsika amin'ny ara-nofo loatra ny tena lazaina eo, fa akanjo ara-panahy. Alleluia. Satria olona efa tonga any an-danitra izy ireo. Izay le lohateny hoe ny olombovonjy sy ny lanitra. Koa ny lanitra zany tsy hidira amin'ny olona tsy voavonjy, fa izay nanasa ny akanjo-panahiny tamin'ny rano Jesosy Kristy reriany. Koa raha tianao no mba anisan'ny olon'ny lanitra araky ny irantsika anankiray, raha tianao no mba ho tafiditra any an-danitra, tsotra ihany, androany raisy lorany Jesosy. Diovy amin'izany ny akanjo-panahintsika tsy raray avy. Aza mangatakandro na ny atao anatiny na ny amin'ny
velany rehetrarehetrany zay mahatonga amin'ny tena midira ty anatiny aty mba anaraka tsara ianao satria ianao teo any an-danitra dia omena lalana tsara ianao mba atongavanao any an-danitra halleloia dia jotra fotsiny ny voalaza eto manao hoe iza ireo miakanjoakanjo fotsy lava ary avitaiza izy ireo izy no avy tamin'ny fahoriana lehibe ireo no avy tamin'ny fahoriana lehibe satria mifanarahana an'Andriamanitra tsy lalana mora onirantsika 7:7 manao hoe tsy lalana mora zao lalan-danitra izao fa ao re tsilo dia niady misy niady ary na isika zao azy dia samy resy lahatra hoe manatrikady no fiangonana misy ny zavatra maro samy hafa fa ianao aporisihana hitahiry ny akanjo-pananao ho fotsy madio isan'andro alleloia mba tsy ho very anjara ny amin'izany atao hoe fiainana mandrakizay izany ny amin'izany atao hoe lanitra zany satria izany ny matomatesantsika isan'andro alleloia no vetsy izany ny azahantsika fo maraina mandeha mamonjy fotoam-bavaka maraina na mangatsika ny andro na mafana ny andro na manorana ny andro miezaka mivavaka sy mifadikanana na dia matsapa reraka sonoana aza dia miaritra satria te ho any an-danitra izany mahatonga antsika miaritra ny vavan'ny olona ny zavatra ataon'ny olona rehetrarehetra izay tsy mataty moa dia lasa izy miala fa isika kosa dia ampiorenina mba tena iorona tsara ary tena hijoro tsara satria niady tsy maintsy misy niady ary raha tsy misy niady tsy misy ny fandresena tsisy resy tsy miady zany eto noho izany tsy maintsy miadikady alleloia oka tsy zay zavatra maro samy hafa hitanao sy atreanao no ampiemotranao ialanao mifanarahana an'Andriamanitra fa ireny dia taka ny afo anadiovana antsika mba hivoaka mamirapiratra ary ny akanjo-panahy dia madio miaraka amin'izay hijoro anatrehan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra satria fotoana izay iainantsika eto ny lalovantsika eto manapetra ihany alleloia misy fetra ihany tsy isy olona iaina eto 100 taona 20 taona baiboly dia milaza mazava tsara 70 taona raha tay mateza 20 nareo zay mihoatra amin'ny 20 taona misaoran'Andriamanitra fa tena famondrampon'Andriamanitra lehibe zany alleloia ko noho izany ary satria misy fetra ihany ny fotoana dia oka tsy andeha hoatsy ianao nandeha ho aroa na hialy ianao fa oka hijoro tsara ianao alleloia araka ny tenin'Andriamanitra eto miakanjo akanjo fotsy lava efa nomena ny tsirairay zany akanjo fotsy lava zany tany mafy zay anananao alleloia ny olona ihany koa zay ho any an-danitra dia araka ny voasoratra ato amin'ny apokalipsy 2:20 ka ny andininy 7:20 ary tsy mba hiditra ao mihitsy izay tsy masina na izay manao vetaveta na izay manao lainga miara-mamaky isika nytoy any tapany farany mafy tsara isa 2:3 fa izay voasoratra ao anatin'ny boky ny fiainana zay any zanak'ondry ihany amen iza hoe nihiditra ny lanitra zay voasoratra ao amin'ny boky ny fiainana ny anarantsika mety voasoratra ny amin'ny boky ny fokotany tsy maintsy voasoratra fokotany fa tsisy olona mandehandeha ho azy fotsiny eny mety voasoratra any amin'ny boky miandraikitra ny état civil satria tsy maintsy mila bulletin de naissance copie sy ny sisa mety voasoratra any amin'ny klasy rehetra zay ny anarana tany mety voasoratra any amin'ny ministera sy ny sisa rehetrarehetra any amin'ny statistika voasoratra any amin'ny toerana maro samy hafa ny anarana ny telefona moa zany dia voasoratra any amin'ny telomasy ny airtel tsy fantatra tsony sy izay farany eo efa voasoratra any irana amin'ny fikarakarana dossier zany fahasahiranana zany
dia fahasahiranana ety ihany zany, mety hisy solution ihany amin'izany. Fa ny hoe tsy voasoratra any an-danitra dia tsy vita nosahirana fotsiny fa tena hijary ary hoany amin'ny farimy rehetra afo mandrakizay. Noho izany, raha mbola tsy voasoratra any amin'ny boky ny fiainana ny anaranao, ianao ihany anie dia mahatrapy hoe voasoratra any na tsy voasoratra. Eo am-toerana eo ianao dia efa mametraka ny anarako ve moa voasoratra any sa ny ohatra ny tsy voasoratra ko maly avy eo vao nyteny ratsy ohatran'iny. Andainga androany zay rehetra tonga eto, isika rehetra tonga eto, andeha tsika hibebaka, andeha hifony eo anatrehan'Andriamanitra, andeha hiekeloka ary andeha hangataka ny rano Jesosy anadio. Alleloia. Ny ty seritreritra aminay toriteny ho an'ny olona vaovao vao miana mamindry zany, toriteny ho an'ny olona mbola vao manomboka zany, tsy misy ngena dia efa firy taona vita batisa azy, mahavita miteny ratsy, mahavita manompa olona. Za moa efa firy ny mpino ny olona tao anatin'ireny problème nisika nanao ela nefa dia olona vita batisa Jesosy mamonjy efa firy taona. Zavatra maro samihafa fanendrikerana sy ny sisa olona atao amin'i Jesosy mamonjy nge manao an'izany fa tsy olona ry amin'ny fiangonana faria. Jesosy mamonjy daholo ireny mamoaka andre zavatra maro samihafa reny, lainga any amin'ny Facebook sy ny karazany reny. Lazay ny sasa fanotondrano tsy maranitra tamin'le iny alatsinainy taoriana le fanokanana fiangonana iny. Misy olakolana kely zay manko dia hoe pasteur Roland avy alakamisy ny Fianarivy naneraka nampamono olona ary rehefa zavaina tany aminy dia nisy any tsy maranitra be tany aminy, tratra tany aminy. Izany efa tsy tany akoron-drano akory tamin'ny fotoana. Ira manao an'izany, olona atao amin'i Jesosy mamonjy manao an'izany fa tsy olona avy any amin'ny adventiste akory, tsy katolika manao an'izany. Atao amin'i Jesosy mamonjy. Ary misy milaza manao hoe mijoro amin'ny fotom-pampianarana sy ny sisa. Azafady fa tsy ilay aty amin'ilay fotom-pampianarana misy atsika zao. Hiverina kely amin'ilay hoe fa maninona moa no tokony bebaka angataka ny rano Jesosy, angataka ny famelan-keloka. Tsy ho an'ny olona vao depara ihany zany. Fa indrindrandrindra ny tsana any indray matokotoko tena hoe za fa zao na za efa zao. Ka noho izany amin'ny fiafaran'ity afatra ity dia tena hitalo mafy eo anatrehan'Andriamanitra isika hoe tompo tena mba soraty eo amin'ny boky ny fiainana ny anahy. Alleluia. Fa tsisy azontsika forcena hanoratra boky ao amin'ny boky ny fiainana zany fa tsy maintsy miankina amin'ny ataontsika ihany sy zay tsika miankina amin'ilay réflexentsika androany ihany zany ikotina n'io zavatra io. Fa tsy amin'ilay hoe zay efa mivavaka, zay efa olona efa mivavaka efa ela sy ny sisa sy ny sisa, tsy any mihitsy. Fa aty amin'ilay le tena hoe tsika mihitsy mahazo antoka ny fiainam-panahintsika. Alleloia. Tsy hoe ny olona mitenina hoe sambatra nareo fa vita batisa efa ela, nareo sambatra fa manana andraikitra amin'ny fiangonana, zay dia mba firy taona ny vita batisa tao amin'ny fiangonana dia tsy mba homeny pasteur andraikitra mihitsy n'izay na dia mba hitaty rakitra ary. Tsy le fijereny velana hoe ohatran'izao na tahaka an'izao na tahaka an'ity. Fa na dia za miporiteny eto anoloanareo ary. Fa miankana amin'ny fahazahoantsika tsirairay avy mihitsy isam-batana toka eo anatrehan'Andriamanitra. Alleluia. Alleluia. Zay ihany io. Fa aza mitehitra fotsiny amin'izay mety zavatra lazain'ny olona. Aza mitehitra fotsiny amin'izay zavatra izay efa nisy miainana sy natao teto amin'ity Jesosy mamonjy ity. Fa aoka mihitsy samy tena azo antoka mihitsy ny tsirairay avy ao amin'ny boky ny fiainana ny anarako. Izay ihany no hiditra ny lanitra. Ny mpianatra ao amin'ny filazantsara ny Luka 10:10 ka hatramin'ny 12. Efa nirahan'i Jesosy andeha hamoaka demonia izy ireo
araka ny voalazo amin'izany tenin'andriamanitra zany fa rehefa niverina ny fitopolo ny mpianatra tamin'izany fotoana zany dia nyteny izy manao hoe ary niverina tamin'ny mpifaliana indray ny fitopolo lahy ka nanao hoe tompo na de ny deno ny aza de manaiky anay no ny anaranao. Alleloia. Faly be izy satria nanaiky azy ny devoly. Teo izy mbola niaraka tamin'i Jesosy fa teo izy rehefa nalefa nandeha rery dia zao nipratike n'ilay fahefana nomeny azy toy izao famantarana zao nanak'izay mihina moka demony amin'ny anarako sy ny sisa rehetra. Andiny valo ambin'ny folo fa hoy Jesosy taminy nahita ny satana latsaka tany an-danitra tahaka ny varatra. Indro efa nomeko fahefana ianareo nanitsaka mena rana sy maingoka sy andresy ny herehetra izay anana amin'ny fahavalonareo ka tsisy ampaninana anareo zany. Miara-mamaky andininy roapolo isa roa telo kanefa aza mifaly ianareo satria manaiky anareo mifanahy fa mifaly satria voasoratra any an-danitra ny anaranareo. Alleluia. Voasoratra any an-danitra ny anaranareo. Voasoratra tena misy marina zany ny anarana voasoratra. Aza am'le hoe devolo mivoaka marary sitrana nisy fahagagana nisy herin'Andriamanitra tanteraka amin'ny famantarana izay nolazainy Jesosy ty zao famantarana anaraka aza zany ozy izy mampifaly ianareo. Aza le hoe mety mampifaly hoe io nisy olona narary nisy asan'ny devolo vavahana nampetraha-tany roana sitrana mampifaly zany. Alleluia. Mampisaotra an'Andriamanitra zany. Fa mety makivy ary vavahana navoaka devolo nefa tsy niotsona akory mampifaly ny ampiasain'Andriamanitra nefa hoy izy aza izany no mampifaly anareo. Aza mifaly anareo izy izy satria nanaiky anareo fanahy nanaiky anareo ny devoly fa ny tokony hampifaly anareo efa voasoratra ny an-danitra ny anaranareo. Alleluia. Alleluia. Ary ny filazantsara ny likoa io ihany toko fa 5:10 andininy fafito dia milaza ny amin'ny mpanotaray izay mibebaka lazaiko aminareo fa izy fifaliana toy izany any an-danitra zay le hoe olombovonjy ihany no hiditra any an-danitra. Luka 15:7 lazaiko aminareo fa izy fifaliana toy izany any an-danitra ny amin'ny mpanota iray izay mibebaka. Alleluia. No ny amin'ny mpanota iray izay mibebaka ka eto sika maro sika eto andeha tena hibebaka mihitsy na dia efa vita batisy efa na dia efa mpitoro teny na dia efa manana andraikitra be eo amin'ny fiangonana na dia efa nanao zavatra lehibe teto amin'ity Jesosy mamonjy ty aza andeha tsika hibebaka mihitsy karaha-mpanota anankiray no mibebaka mampifaly ny any an-danitra indrindra isika rehetra miara-tonga eto androany ny tena ibabababa eo anatrehan'Andriamanitra mino fa tena izy fifaliana tsisy tapany. Alleluia. Fa zay zavatra ataontsika dia zay zavatra mampifaly an'Andriamanitra. Alleluia. Zany zavatra kendrentsika raha lasa zay hampifaly an'Andriamanitra. Ny tombontsoa ho raisin'ny olombovonjy voalaza ao amin'ny filazantsara ny Jaona toko fa 4:10 andininy fahaenina fa hiditra ny lanitra. Jaona toko fa 4:10 andininy fahaenina hoy Jesosy taminy izao no lalana sy famarinana ary fiainana tsy misy olona makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny lalako. Tsy misy mahazo makany amin'ny ray zany hoe tsy misy mahazo makany an-danitra raha tsy amin'ny alalan'i Jesosy. Azany ny fikirantsika mafy mitana ny anaran'i Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy. Alleluia. Mety hiteny ny olona hafa na mifianakaviana na mpiara-mianatra aminao na mpiara-miasa aminao mpiara-monina nareo Jesosy mamonjy diso lalana nareo Jesosy mamonjy tena verynareo. Misy nge tena ahodikodon'ny olona amin'izany zavatra zany dia lasa mifindrary nefa hita zao fa fiangonana tena hoe mandraha amin'i Jesosy. Fiangonana tena
tena tsy mitory ny azo fijaliana ny famonjena ny fibebahana ny fiainana mandrakizay tsy mitory ny ranon Jesosy Kristy zany ane le hoe fotom-pampianarana alleluia alleluia de olona zay nampianarana tsara ny teny mahalala tsara ny sitrapon'Andriamanitra ary mahafantatra tsara izay lalana makany amin'ny fiainana mandrakizay ary tsy misy afa-tsy amin'ny alalan'i Jesosy nefa dia lasa ndray makary dia hovaina daholo ny zavatra rehetrarehetra alavaina lavabe ny volo satria volon'i Jesosy ny lavabe hatraty ny volon'i Mosesy dia ny volombava atao lavabe satria zany ny volombavan'i Abrahama dia manao akanjo mireparepa be satria zany ny tena izy nefa mandahan'i Jesosy ary na dia ny olombo vonjy ary ny olombo fity aza dia misy voafitaka mihitsy ary betsaka nefa lasa tsy misy mahazo makany an-danitra afa-tsy amin'ny alalan'i Jesosy rery ihany donc tsy diso lalana izao sy anao tsy diso ny anaran'ny fiangonantsika ara Jesosy mamonjy alleluia tsy misy mahazo makany amin'ny ray zany hoe tsisy mahazo makany an-danitra afa-tsy amin'ny alalan'i Jesosy rery ihany dia rao Jesosy alleluia ary ny olombovonjy dia efa nanomana ny fitoerana zay le olombovonjy ihany no any an-danitra andininy voalohany aza mitebiteby ny fonareo mino an'Andriamanitra ianareo mino ako ao an-trano raiky misy lapa maro ratsy zany dia efa nilaza taminareo fa andehanamboatra fitoerana ho anareo aho ary raha andehanamboatra fitoerana ho anareo aho dia ho avy ndraiky andray anareo any amiko ka izay toerako ny toeranareo koa andehanamboatra fitoerana ho anareo manana tombontsoa lehibe zany ny olombovonjy satria omena fitoerana anamboarana fitoerana misy fitoerana miandro anao miandry antsika any an-danitra angamba mety ny tranontsika ety tany mety tsotsotra mety manofa ihany koa zangamba ianao za kory tsy miteny aminay mijanona foana amin'izany fanofatrano zany fa miza mangataka ny fitahin'Andriamanitra mba anana trano tany trano sy ny sisa alleluia tsy fahotana zany fa ny tiako lazaina dia zao mety tsy ho tahaka an'izany daholo ny toerana misy ny olombovonjy rehetrarehetra fa rehefa miala ety ianao dia hoy ny voalaza raha tena voavonjy tsara satria hoe anao mpahirezirezina fotsiny amin'izany nefa na dia tsy tena olona tena ara-panahy tsara fa tena voavonjy tsara olombovonjy ihany ny trano lanitra dia zao manana toerana tsara any ianao ve mba mino an'izany so dia ataonao ohatry ny anganongano fotsiny zany Jesosy mihitsy no niteny ary Jesosy tsy mandainga andehanamboatra fitoerana ho anareo aho alleluia aoka mba samy tena itsiritra an'izany toerana izany alleluia izany no lova ho an'ny olombovo mbola misy maningana ho anareo voatahirana ranitra ho anisa ataovy hoe ianao mihitsy nge zany manana an'le izy fa raha miteny hoe ho anareo dia ianao zany tsy inclus anatin'le izy ianao ny olombovonjy manana an'izany lova zany ny tia tany mety ho rava mitorany sasany levo potiky jereo reny zavatra hitantsika reny fa neny olombovonjy voatahirany an-danitra lova tsy mety simba tsy misy loto tsy mety levona voatahiry any an-danitra ho atsika
Alleluia. Azany dia voalaza eo amin'ny bokin'ny apokalypsy be dia be mihitsy ny zavatra zay lazaina eo bokin'ny apokalypsy faraiky amby roapolo eo amin'ny andininy faefatra. Ahofan'Andriamanitra ny ranomaso rehetra amin'ny masony ary tsisy fahafatesana intsony ary tsisy alahelo na fitaraina na fanaintainana fifalasa ny zavatra taloha. Zany ny lova homanin'Andriamanitra ho an'ny olom-bovonjy. Mba tsy ritinao ve zany? Ity tsika dia mbola manao ferapara, ity tsika mbola mamoaka faty, ity tsika dia mbola mividy voninkazo eny anosy eny, ity tsika vao mandaly eto lambamena, ity le tsara be, ity ohatra zao matevina be. Ity tsika dia mbola mitomany, mamboatra vatapaty, miandro faty sisy andevina. Fa ny tsisy fahafatesana intsony. Ety dia mbola malahelo. Malahelo. Fa ny tsisy alahelo intsony. Bahirinao ve zany? Nitoerana ho voalaza ato. Andiny faharoa ambin'ny folo ary manana manda lehibe sady avo vavady 12 ary eo vavady dia misy sehantsely 12. Alleluia. Ny any amin'ny elo dia feno devoly fa ny any dia tena toerana dingadingantsika le izy satria mieritreritra hoe 30 minutes na dia omena 45 ary 18 miara-mamaky isa roa telo ary mandana dia vato jaspi ary ny tanàna dia tena volamena toy fitaratra madio. Tanàna dia tena volamena. Ity tsika raha mijery ny tanàna feno bozaka feno fotaka indrindra moa raha makany nosy be zany. Azafady zay mipetraka eny nosy be. Zany ny tany misy eto tsy inona ka tsy hoe miteny an'izay ana akory fa zany ny tany misy eto. Tahoana moko fefa eny ny trano ao ny trano fa ny any an-danitra tanàna dia volamena. Volamena. Ianao raha miditra any mitoerana mahasamy hafa any tsara za vilatena mahafinaritra zany re tena manambola ny olona ka dia tena volamena. Bahirintsika ve zany izy? Ndiny 12 ary tsy nahita tempolo teo aho fa ny tompo Andriamanitra dia nitsito sy ny zanak'ondro ny tempolo. Tsy asian'Andriamanitra fiangonana any fa sao dia izy teny hoe ninay zao ny anaran'ny fiangonanay ity an-danitra vao zao ninay zao ny anaran'ny fiangonanay ity ninay zao ny anarany ity dia sasany hoe zay tamin'ny tany atany zao ny anaran'ny fiangonanay dia nity koa ny fiangonanay dia ozy ny sasany ninay koa iry fiangonanay dia ny sasako miteny ninay ninareo aty zany fa ninay iry ety ny misy an'izany ety fa zany tsy asian'Andriamanitra fiangonana zany any. Tsy nahita tempolo teo amen. Tsy nahita tempolo teo fa tsy tena voavontsy tonga any madio fotsy izy tsony hoe zay avy amin'ny fiangonana zao izay dia zay to Jesosy mamonjy. Tsisy an'izany tsony any, tsisy tempolo teo fa tonga dia anarana iraisana daholo tonga dia zay olom-bovonjy tonga any an-danitra. Alleluia. Be dia be ny zavatra tiako ampitaina aminareo fa raisa ny zavatra zany fa tena tombotsoa lehibe ho antsika zany. Alleluia. Stefana dia tena vovonjo marina izy tonga any an-danitra izy any izy amin'izao fotoana izao na dia nampahoriana aza na dia nitondra mafy sy mangidy aza na dia nitondra mangiry firy aza. Jerentsika asan'ny apôstôly toko fafito andininy fa 4:10 ka hatramin'ny 9:10. Ary nono nandre izany izy ireo dia isendôtra amin'ny folo ka nidivazana tamin'ny fa Stefana feno fanamasina. Alleluia. Alleluia. Ny olona hiditra any an-danitra zany dia ny olona feno fanamasina. Olona feno fanamasina samy miezaka mbo fiainona amin'ny fanamasina.
tsy olona feno fahakalana feno fanamaso manatrak'izay dia mibanjina ny lanitra ny olona zay tonga any an-danitra dia olona mibanjina ny lanitra tsy mba mijery olombelona be dia be ke mijery olombelona banjina zavatra ty atany sisa ny ren'ny olona marary nahita an' Jesosy ianao zany ve dia tsisy amena andiny fainina ambidimapolo dia nana hoe indro hitako ny lanitra misokatra ny olom-bovonjy dia zao amin'ny fotoana fatesany ny masony mikipy ny vata ny fianakaviana mety mitomany eo daholo hoe lasa ve ianao hoe tena zany ve zay telo mianaka kely ny olona mety mitomany ny olona malahelo tsy mahadiso akory zany olombelona ihany fa izy kosa vovonjy dia mivolazany ten'Andriamanitra eto mana nahita ny lanitra misokatra ny olo tena olom-bovonjy amin'ny fotoana ialana ety an-tany dia hita ny lanitra misokatra alleluia mahita ny zanak'olona mitsangana eo tanakavanan'Andriamanitra mahita ny lanitra misokatra mahita an Jesosy Kristy eo tanakavanan'Andriamanitra mazava ho azy zany fa dia mahita n'Andriamanitra izy dia jereo tsara sady feno fanamasina izy mahita an Jesosy Kristy izy mahita n'Andriamanitra eo amin'ny sesa fiandrianana izy ny olom-bovonjy mahazo tombontsoa be lehibe ny olom-bovonjy tena manana rena be lehibe fotona uamitana aumani tumpu iwa laitana masusi masina anira saitiasi matina niyani napesa suku Tifalina niyanita nipamuti Aniyana Safade Zawarameki Somary atao valo sa somary marisitrisika le izy ma tena azahoantsika inspiration tsara valo sa somary marisitrisika se fanto na fanto apato fanto nefita finanzi io fu fa uva ata ti angeta yeta inti namara uva puri passare Jesus manda kisah dewasi lipas waktu kita tiada salvani foto na buah minta manao aleloha mafisika rehetra saotra raha lampitendry vavaky sika asandrato ny tananao aoka samy aniry izany ho any an-danitra izany aoka samy ezaka isika araka nefa nambara tamintsika teo aloha amin'ity fotoana androanty raha misy mpanota ray izay mipepaka dia isy fifaliana lehibe any an-danitra tsy mpanota ray ihany lehibe fa nizaniza tonga eto dia samy vavaka ary tena amina hoe sasao ao Jesosy eo diovy amin'ny ranao ao ary dio vo
soraty eo am'boky ny fiainana ny anarako mba samiezaka isika hivavaka eo anatrihan'Andriamanitra na ianareo anay velany ihany tokotany ihany na isika atao anatiny samy tena mivavaka androany mba olombovonjy marina tena hiditra ny an-danitra isika mba tsy ho lany fotoana lany andro mba tsy ho lany amin'ny fampona fotsiny nefa tsy misy voka noraisitsika fa mba tena ho azo antoka marina fa tena andova ny lanitra marina sotra tompo diovy amin'ny ranao sasao amin'ny ranao diovy amin'ny ranao sasao amin'ny ranao ny tsirairay ny akanjo fotsy madio voadio ny ranon'i Jesosy sasao amin'ny ranao sasao amin'ny ranao diovy tompo ary mba hanana anjara amin'ny fiainana mandrakizay raha hiala ity amin'ity tany ity eny hanana anjara ira 5:70 mbola ataontsika valo samarista isika ohatran'izay 5:70 ny hirako maka finenana mandrakizay ny lala Alléluia, sotranao Jesosy tompo dia ireo ny tsirairay avy tompo mamondrafo ianao Jesosy soraty amin'ny boky ny fiainana ny anaran'ny zanak'Andriamanitra mpino rehetra zay rehetra tonga eto zay manompo anao amin'ny famarinana amin'ny fatahorana. Alléluia.